Atolotra ny radio fahazavana ho anareo zao hoalina izao. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe famelan-keloka. Tantara nosoratan'ny Ravorimbato Ony Lanto Armany. Ireto avy nanomena ny tantara: Drehetra Zakarivelo, Niantso, Meva, Miratsosombinaiko ary Finaritra Sedera. Nandray feo Ianjaratsito, Koja ny teknika Mahery-Joana Ravarinyaina, Tompona andraikitra Zona Tenaina, Mpanatotosa Meva. Tena tapa-kevitra izany Jery kanto fa tsy hanao fianarana izay kasaindry atao eny ankavitrony. Tapaka ny hevitra lesy fenoery fa amelo maso any dadany ambanivohitra tsy maintsy manao an'izany a. Tsy azoko atao ny mametraka fotsiny ny asa rehetra any amin'ny mpanampy. Ary ndre atao nge izany ary kanto e, fa maninona raha vidaina aloha ny fianarana e. Taona ray nge sisa na roa dia vita ny fianarana e. Apetraka amina matorasoa aloha ny fitantanana rehetra, aza manao sorona amin'ny fiainako avy akery kanto a. Tsy mety izany ka manomboka andrano na rapitsona koa amin'ny herinandro angamba. Mila mihevitra ny amin'izay tokony atao mahakasika an'ireo zandritsika ireo zasy ianao a. Dia ahoana ka? Ahoana ny fomba hanohizana ny fianarana? Iza no hikarakara azy ireo eto Antananarivo? Dia mampahery-andria izany ary kanto fa izaho aloha tena tsy mazoto ho any ambanivohitra mihitsy. Ny andria moa izany efa safidy tsy azo iverena intsony. Ko nahoana moa raha hitadiavana mpanampy izy mianadahy dia mba mikarakara azy e? Izay eto Antananarivo ihany moako. Hitadiavana mpanampy ahoana? Kizanoko. Telo mianadahy nge izany ianareo no mipetraka eto, sady efa lehibe avokoa. Ny tiako lazaina dia hoe mba hainao manara-maso azy mianadahy amin'ny fotoana tsy maheo aho. Eny e. Hiezaka ihany hitsidika anareo indray mandeha na indroa isam-bolana. Zavy ianao nara-maso azy ireo? Ieko. Adala angandry. So iveron-dre fa mpitay azaza ary nampianarina tsy raiko tsy izany ary zoky a. Olo-ka fa saina manao an'izany. Ianao nge tsy mila mitaiza e, manara-maso fotsiny ny ataonao. Raha tsy mety aminao indray izay dia maninona izany raha ianao manampy andrasoa any ambanivohitra e. Ianao nge mba lehilahy e. Maninona tsara? Zaiko. Fa inona ny dia lavindry amiko e? Ohatr'izao ve ny tenako dia jerendry tsara ny hatsaran'ny bandy, ny tanako, ny tongotro, rehetra momba na rehetra e. Dia letika any ambanivohitra indray nga hitana angady. Tsy raikitra mihitsy izany. Amplisin'izay androka omby, anome hanom-borona, tsy raiko izany ary kanto a. Inona ihany izany mety aminao ry feno ery a? Sady tsira ianao no tsy hanao tsenjery, hanao inona fotsiny ary tsoroko aminao a. Fa tsy azo avelavelively any ambanivohitra fa ireo na ahafahan-dada sy nenina melona antsika na havitana fianarantsika. Ka mila misafidy ianao na ho any ambanivohitra na hanara-maso ny ankizy. Mamelo mafy loatra nge ndry izany ary kanto e. Nahoana ny dia tsy maintsy izany no iandraikitra amin'izany? Safidy ihany koa nge tsy maintsy andraitra andraikitra, na hitaiza na amboly sy ompy. Tena leoka ihany mijano eto Antananarivo ka fa azoko ka. Aza miteny intsony fa efa haiko ny tia lambary. Tamin'ny fahavelon'ny dada aza jereo ny tsy manaiky mihitsy raha tsy mahazo amboniny ankizy rehetra. Maika fa hoe tsy eto intsony izy. Raha tsy manao an'izany angamba tsy hamena trano mihitsy ny anambanantsy aho. Aiza kosa kery zoko nisy an'izany a. Mba tsy tiako tapaka fotsiny kiny anjalako raha sitraky indria.
Indrimantsy izao no tompon'ny fanahana rehetra satria indrindra naikikarakara fivelomana rehetrako. Fa tiako resahana amin'ilay ihany no mahakasika an'ity trano be ipetrahantsika ity. Manina letsy raha mba fanamboatritsika dia ampanofana ny ampahany amin'ity trano ity. Ampanofana? Amin'izay mba ahafahantsika manitsina amin'ny banka amin'izay rehetra mety tsotratra. Azo atao nge izany. Fa iza no asaina mianjaikitra ny filedavana sy ny anofan'ny tranontsika izany? Mora manao an'izany ka. Efa mandrosina izao ny teknôlôjia. Alaina sara ny trano ivelany sy aty anatiny dia aparitaka any amin'ny tambazotra mba ho hitan'ny olona sady ampiarahana amin'ny ofany koa. Mety izany. Rika mahalaka tsarako raikitra izany dia nihana ny ofany alefa amin'ny varotra. Andeha kely aloha ny zoko malala fa izay biso. Dia aza manao hariva be any lahy. Ohatra tsy fiaran'ny fianona ary ve zany ao an-tokotany ao izany? Anao inona aty amin'ny salasalan'andro be ohatran'izao? Sanatria hoe misy mahazo any ankizy any Antananarivo? Kanto! Kanto! Ato ihany rehefa inona ary ty antsoantso ataonao ty mandro soa aloha e. Misy inona fianera no tonga aty amin'ny salasalan'andro be ohatran'izao ianao? Marary anga? Manahoana aloha ndry? Manahoana ianao? Anga dia tsy mba afaka mamangy an'ireny mihitsy aho e. Ka raha tsy mampilazako. Maninona izao raha mba miantso farafaratsiny? Sa izao mihevitra hoe misy ankizy marary any. Aza dia manao izay mampijanona ny fofonaiko rery feno ery fa tena tsy te handre fahafatesana mihitsy aloha ka. Amboary ihany aloha ny fondry. Amboary sao mahatampoka ho sahirana koa nge izany raha tsy misy andre zoky e. Tia hita andre ankizy aho dia nanao surprise kely aho. Tsy faly ve ndry amin'izao fatongavako izao aloha e? Mangino eo ka. Salama tsara be izy mianadahy aloha e. Salama tsara izy daka. Araka ny fantako mandeha tsara ny fianarany. Angay raha dia tsy manara-maso mihitsy no hoe araka ny fantatra e. Sao dia lozany lamy sotro sy mirevy fotsiny aza. Aiza koa hoe mandeha tsara rea. Mianatra ny fahitako azy. Fa inona aloha no tena atondihan'ny lahy ty e? Lahy mantsy tsy andahany andro akaty fotsiny amin'izao izany. Misy tian'la ho resana amiko mantsy raha fahitako an'izao Tsy izany aty kanto fa tsy voaviana lahy nandefasako vola no hitady aty sady. Fa ataon'la inona foana aloha vola e. Sao dia anao tao foana re lahy ty. Mba ampiana kelikely mba azo atao misy fety karakarainay mpinano an'izay aty dia tsy ama mihitsy ny volako tena tsy tafiditra tao anaty kajy mihitsy. Fety karakaraina tsy tafiditra anaty kajy? Ie. Ohatrina ho zany tsy tafiditra anaty kajy zany? Mba ampiana teletsy ariary kely mba mety amindre mba miangavy ankizy zoky. Teletsy ariary? Fa fety manao ahoana izany karakarainareo izany? Vola nge izany ary feno ere. Ary aina mamoaka an'izany koa. Sao dia veran'ny lafahalaina ny tsena fotsiny mantsy izany vola izany. Eo moa fa ezaka nge zaho itsitsy. Tena ezaka. Tena mba miangavy moa mba ilaiko nge izay vola izay kanto e. Izany ke tsy manday e. Fa tianao fanamariana fotsiny Tsaro fa tsy manana dada sy nentsony eny antsika ary feno ere. Tsisy olona hananatra antsika. Raha soa nge hanaraka ny sitrapontsika fotsiny. Tsy manakana izy na hiakaviantsika na hiakavanana. Eny ankizy zoko malala tsy hanao izay andiso fantenana andria.
saotra kezoko malala izay aloha fa lasa oroka kely aloha tena maika dia maika mantsy io dia keo ro viny lary feno hery vao ahatsapa fa andraikitra lehibe neny apetraka tamintsika elany tokony hamely maso any dada sy neny amin'izao fananana sy arebe napetra an'izao sangy vady mpanaraka e tsy haneky hipetraka ty mihitsy izay ho vadiko ataoko ahoana ny anery azy zaho koa ty tao mampime iza mba ho vadiko eo zaza tsy manan'olo tiana akory fa mifaniriako aloha hoendry avokoa ny zandriko tafita amin'ny fianarana nefa raha mito izao atao ny feno hery izao tsy ho lasa lavitra mihitsy izy iny mandany vola fotsiny ny ataony sady lany andro milalao sy mirevy samy teny mahery azy fa tsy tiako isy ady eo aminay fa tsy maintsy mahita hevitra ny amin'izay aka orkanto velomindre entrandy zarapitro velomany amin'izy mianatany ary Zany ingery ary tsy mihaino ana mihitsy fa makaizana sain lahy azafady kiry melodia inona fanotanindry teo jere moa izany iziko maninona vodiondra ny resahako tamin'lahy teo ny dady efa voavolavolatsika hoe ho tazoma ihany ve sa emotra sa ho aroso ka andry ihany ange mahay an'izany melodia fa tsy zahy zaho nge mpanaraka fotsiny mety avokoa izay dady ataondry io aza atao an'izany moa kitso ary maninona raha antsika ny ianao tao fa tsy hanarery eno mila mifanaraka tsika na amin'ny asa na amin'ny zavatra rehetrarehetra melodia io inona indray ary ty manana dady tsika rehefa mety amindry io dia mety amiko aza manandry fa ataoko re izay asambatra andry inona ny ilaina dia manome vola fotsiny tsoary ninao vola foana rehefa miresaka amiko ka zany vola izany anie samy manantsika fa ianao ve mihevitra fa rehefa tambazanao vola dia ilaminao foana ny fitiavatsika tsy zany ry tsoary tsy zany mba handrazako aminao fa sika mifanaraka dia mifankaty tsika nga moa izao miady taoko tia mifanaraka sy mifankaty tsara nge tsika ary raha tiandreo fantatra dia tsy misy fahavalo manelingelina mihitsy ange fitiavatsika ao ary mba zay ahy fa mety amindry ve ty akanjoko ty ao jereo aloha ty sary ty fa ianao koa varinao amin'io telefoninao io foana ka seria zany akanjo zany nge ka mba mila atao surprise ihanyko amindre amin'ny manontolo amin'io fotoana io tonga eo anatrehako mihitsy indri vao fantatro avokoa ny fomba nanaovana ny volo sy ny lokony akanjo ary ny didiny tsy tia an'izany ahy ka zany ny fombako ka aleoantsika mifanaraka amin'ny loko ampiasaintsika na ohatra hoe mena sy fotsy na manga sy fotsy na marron sy mangy ohatra avokoa rano meko ireo fa sakafo indray anjaranay mihevitra an'izany ka zao ary enona ny loko tiandry lazao dia mba milaza ny hevitra fotsiny hoe mety zany na tsy fa zao tandremo fotsiny zao atao diso marevaka be loatra ohatrany tsy mety amiko izany ary maninona kely atao bleu nuit izay ny lokony akanjoko mididiny anjarako mijery anazy dia ampanareo an'izay koa ny alako mety amin'ny lava izany tonga dia mety avetrany zany zany raka aza asiana hevitra ntsony fa hono efa mba antony andrify dia
tonkirana alefako tany amin'ity iny le hoe mba hitsikely fotsiny. Tena mialatsiny be aky malala. Sahirana loatra ko ny amin'ny fanomanana rahantsika dia tavela tao anatin'le boky fotsiny le izy. Draiko. Fa za manandry fa raha alay ihany dia hodiniako i. Ao fa ataoko lohalarana mihitsy vao misaraka atsika. Vao tonga ny an-trano dia tonga dia iny jereko. Eny ariko. Fa hono tsy mainka akory ange zany fa mba tiako tsy ho adimondry fotsiny le izy. Dia mba dinidiny eo any rehefa manana fotoana malalaka iny ry. Iny ry ahoana vitany amin'izay ny resaka vodiondry sy ny manodidina azy sa za nge mbola maka eo amin'ny angelo mantsy zay indray ianao sy angelo ka zanyko tsy mety mihitsy raha tsy miaraka. Raha vao tsy mahita ny angelo kely dia mila rary mihitsy. Rovina ihany raha laty vao tsy hanonona izany anaran'izany rehefa miaraka amiko. Aza dia mba miteny an'izany akia. Za nge tsy manana namana afa-tsy angelo sa hitady namana hafa dia mitombo indray ny diale amin'izay. Tsy alindry ve mba miaraka aminy toizay andeha lalakafy. Izany eo ihany ianao ara rehefa miaraka amin'ny mihitsy ny tena miodinako. Eo mody be fialatsiny amiko eo. Fa andao aloha iaraka hinana lasopina zavatra hafa dia avy eo lahy miantso azy. Aleo tsoko melo mihitsy izy dia aterika alondry dia avy eo zay miona. Aleo akitsy lasopy no hanina fa mividy zavatra hafa tsika dia any anaty fiara mba miaraka mihinana. Mety amin'irý ve zany? Ndao kiva mety foana ary malalako dia tandremo sao hariva be vao mody atsoako indry raha alina. Ok. Mampikoroboka baolina toy io manahirana ilay tsy ny vehivavy ry angelo marina tsy manahirana. Tsy hitako izay fomba ilazana ny amiko. Amiko mety ho fanafody izy nefa ko ohatra ny lasa pozina raha tsy mahay mitandrinako. Marina tsy pozina mahafaty letsy. Fa inona daholo ity zany lazainy lazany zany lesy inona ny tena tilina ambaramiko. Manina raha avy hatrany dia tsorona fa tsy ahodikodina ohatra izany zao lesiny izy marina lesy ohatra ny tena mbola tsy mazoto ny any ambady mbola tsy vonona ny anorina tokantrano izany mihitsy maninona lesy ary tsy maintsy manambady tsika lehilahy fa nahoana lesy afaka tsy manambady lehilahy anga teny fotsiny hoe tsy mazoto lehilahy dia izay toy ny fomba nitenenana ny lahy tamiko ireny lazainy lahy amiko vitsy izay dia afa-patorany lahy hoy efa lahy ange lesy melodie naiky mora amin'izao mantsy izy resaka tsisy dikany aza manangambovo noatra n'inona izy ko maika veletsika zava-dehibe eo amin'ny fiainana fanambadia ka mila manapa-kevitra nge lahy zany hoe ahoana ry ty lahy zany tonga amin'ilay fitenenina hoe androso maty reny be emotra maty ray beko mandany tsara lesy tsy indray andro akory nge mifanambadiana fa mandrakizay ampijaly tena fotsiny ary ve aleo lesy andeha amin'izao ka le izy ko ange lesy ry angelo voatrandro fotsiny aloha na zany ary manaraka vao tanterahana amin'ny mariazy tsy haiko koa izay datana mariazy ihany fa melody daholo ange mikarakara n'izany rehetrarehetra izany olo ty ahoana le fialahy ve ao tsara sa ahoany tsy hay ahoana za mifanambady izany kely ty fanarahany rotondy eny fa na dia mbola tsy manambady aza
foaza mihitsy aloha lahy. Ny sainy lahy no tiako ambara amin'izany. Tsy any mihitsy alesy aloha. Mamaky azy zao dia ny avy tamin'ny famoahakiratsika. Melo divy lesy. Olona tsy mijereny any ilay tononkira miteneniko azy. Zaniko iny lesy no mahasosotra amin'ny vehivavy iny. Mba anakinana zavatra ray tsy rarahiny ianao. Miavy ihany ny atao. Dia ahoana izany no ataontsika ary? Zaniko. Inona no hanomboana azy? Tsy maina maivana ady-tsainy lahy akory, fa mila mandroso sika na zany aza. Ka zao lesy misy ny andreloha. Atsoina daholo zany ny akama rehetra dia atao aloha mifamerenana. Izay tokony vita aloha ny atao dia izay tsy vita miandry amin'ny fotoana manaraka indray. Mety very ity zany. Izay zany. Dia aza mandeha afisaina lava ohatran'io fa jerenge mivory lahy fa tsy eo manomboka amin'ny fotsahady. Le diako lesy. Izay koa moa mahavoanareo olo malaza ohatry tonoko. Olo malaza nga le. Fandrita amin'ny vehivavy, fandrombahana. Dia tsy hamelany intsony avy ireo atratrany. Zao hogadry lahy manomboka izao fotoana anaovana eny zao. Mety lesy mangina lesy lahy fa mandasa koa le ty. Ory feno ery raha naposiko ohatran'izao taty tsy nahakaty mihitsy zaho miaritra amin'ny mafy sy mangidy eto. Ny feokira mila tsy tantiko mihitsy fa mafy loatra. Aza miteniteny foana kely kanto. Mozika tsara sy lavatra ohatr'izany koa ve dia lazaina fa tsy tanty. Petsanzy dia tsoy aloha ty ranom-boankazo ty. Inona kosa mangidy be izany? Tena mamitaka mihitsy ianao Manina raha tsy manao toetra ohatran'izao. Kanto, jerenjinga ireo mpihira ireo misy bandy bagosy be io. Ohatrany hoe aty amintsika foana izany masony izany tsy miala aty amintsika mihitsy. Fa ianao ve mamy andao mihitsy aloha telo motoka. Tsy te hijanona eto na dia iray minitra monja aza. Ny ankizy ary aty mbola mifety beko andeha ahoana ary. Andraso mihitsy aloha indrino dia davana taksi vetivety ka. Andraso mihitsy aloha izy rehefa ka. Ok izao fa andeha irery fa izao ry feno ery fa ndremy fotsiny ilozanao izy mianada. Ianao mantsy mba lehibe narahany zareo taty. Izay fa lasa tsy vitako intsony mijanona eto. Eny akia. Eny fa lasa rahako amin'izay. Tena anadahany angamba no namako matoa sy nanatitra azy. Raha sipany ve tsy anaraka any. Na mety sipany koa saingy tsy dia tiany loatra moa. Aleo ananke malaso lafa lavitra ka tsy tazany eo tsy. Oatra misy manaraka zany tena misy manaraka mihitsy. Ohatra ary tsy atao paosiko ato ny telefona fa nankaiza raha ny findayako. Sa tavela tany ambony latabatra ary ve? Dia inona nataoko raha sanatria misy azo aty? Manao onitra fangaha ody sahady tsy tindry ve ilay lanonana kely ny karakaraina fa izy ianao? Aterina vendry velondry ve aterina fa be lehibe ankely fa lamboto mamo amin'izao dia tsy ahoatra koa ry anararoatra andry. Ahoana moa nitokisako ny teninao izany? Mety ianao mihitsy aza nanararoatra aleo andeha irery. Tsy aleo rive aterika e. Kitandry ireo bandy be lehibe ireo efa mamo ankely reo mety mamondrongony koa azy angamba sasany.
mba ianao inge azondry fofonina mihitsy tsy hamenatra andreo ange ny amiravirandry fa nahoana koa ary any nangataka ody zao tsy afaka miverina ntsony tsy maintsy mandroso dia inona reny ataoko hoe jereo ny reto hoe efa rombotra dia rombotra mihitsy tsy maintsy anaiky an'ity tovolahy ray ity aloha natotoka hoe tsy fantatro ary izy tsy maintsy manaiky fa tsy manapitany dia aleoko viravirain'ity lehilahy ray ity ihany to izay retsy lehilahy be dehibe retsy sady efa maminy tsy mahafantatra mahakasika ny tenany akory ato akia ato dirato anaty fiarako ato dia aterika indri midiraingana fa tsy vita koa angeny anohatra n'ireo lehilahy mamo ireo aza misalasala fa tsy haninona andria iny fa sehoko andri mihitsy ny kara-panomboko dia mariny sola izay ndry misandoka eto ary ndao mandeha tsy maintsy manaiky moa zaniko misaotra anao na dia tsy ho fantatro aza ny manjoa afaka fotoana foy fa afatesana manomboka eto ny miandry aho olona tsy fantatro manatitra ako tsy misy maty zany aky iao tsy olon-dratsy zany sady aiza indri no ateriny fa zao zoary aloha ny anarako andri kosa moa zany izy mba ahafantarako andri kanto fotsiny dia efa ampy io aho mijanona fa misaotra anao dia aloha nykanto alohan'ny isarahana zao dia mba azoko raisina ny laharandria izany hoe mba nasandry araka isakafo amiko eo na fotoana fohy fotsiny azy tsy elabe nge zany mba teo namandria raha mba sitraky indri ka ahoana indray re ny findaiko aneka tsy hitako izay ny latsany mety adiny eo ambola tabatra le mipetrahanay angambany na latsaka mihitsy dia mety very izay okary zao tsy maninona akory fa mba andramontsona amin'ity aso mba velona ihany raha mbola tsy nisy nahita le finday anao zany ve tsy hanahirana raha very izay tsy maintsy anao récupération ihany andramy ihany aloha aiza re ty allo any amin'ny lahy mba eto mody tandremy sao ariva be vao mody zay misaotra indrindra dia ahoana le fanasako andri teo kanto mondry teo kanto moa ny anaranao teo mba ekeo na dia mohora ray ihany azy hitanao raha mety dia raha pitso ataondro amin'ny roara sasany alaketo indri tsy alaina eto aka fa ahoana antso fotsiny ara-pitsy fa mifanao fotoana sika manahirana be raha hoe maka eto ianao eny ary veloma kiry kanto dafandrimandry veloma ianao Zoary kanto tena kanto araky ny anarana tokoa ianao angamy tahatsotsaroana sady ny anarako eny tsy mahagaga izany vehivavy be dehibe mifamezivezy aminao reny ve moa zao angamba mety efa fampolany na tsy haiko sary-piazady ndry izany anarony sakafo afaka mahafantatra ny momba alify izao sa momba avy tsy dia misy mahaliana angeny amiko manontolo zanaka tambanivohitra za no mikarakara volo sy fiompiana napetraka dadanay sy neninay mba ahafahany mivelona tsara
zany dia inona moa zany na tonga ndre anatrika n'ity aniny fampisehoana nataonay iny ka tsy mba mahalana ndre mihitsy hoe za sa afaka fanadinana baccalauréat zandriko vavy dia makafy be anareo hono izy tsy nanaiko koa raha tsy nanaraka anazy fa so anao tao foana eo izy ny zandriko lahy mantsy no tsy dia azoko antoka loatra amin'ny fitondrantenany zandronao lahy ie efa hitako matetika ampijery ny fampisehoana taona izy iny tsy mbola nisy fotoana tsy nahitako azy mihitsy ka atria zany no nitaizan'ireo zandrondrao reo mianata izy no tsy maintsy mbola atao izay aleovany tena za tokoa no mikarakara azy ireo tsy azoko atao mamela ny volo sy ny feompiana fa manjary hoe mikasa rery mantsy no manao azy eo sao dia vitako tontolo ndre zany tsy mianatra tsony sa mianatra ihany fa voatery tsy maintsy nijanona no ireo anton'ireo izay mahakasikara ny ambangovangofo ka ora ray no fanjinako nendrika indri dia efa tsy afaka ao an-tsaiko izany volondry ny maso ny feo marina tsy bahaboatreo rehetra ireo mba mora tia koa ianao izany ka ohatran'izany avokoa ve nentinao anababoana ny fony ny tovovavy manoloana anao aiza kosa dia nababofiry tamin'izany zany ianao tena tsy kosa ndry dia jereryreo no ohatra ny mahalasa dala ny foko manoto mbola tsy nininoatra izany mihitsy ange raha lanjay nanarefesina ny fitoboko ny foko dia efa mihoatra ny tokony ho izy anga kanto tia ndry sahady tia sahady mba hafahafa koa ianao izany ka mevera tena fa so arary tampoka enao koa fa zao raha misy tsara mihoatra no za zany dia sahanao manary ana eo ny eo raha manaika taizanao omaly melody dia iza indray iny vehivavy niaraka sakafo taminao iny iza fa nohaninona tany ary ndry ty no vatravatra mafy ohatran'io valio ay moramora ihany ndre marina raha mba teotra ndry mihitsy ny ohatr'izao manahoana aloha ndre tsy mila azay araba fa aminao ay fa maninona zao ny ilaiko ianao mamaly ny fanontaniako iza ho ay vehivavy niaraka sakafo taminao iny izy zany reny vevy mba vehivavy atakalinao anahy na ny fitafiny na ny fiaingony tsy hamahaka anao mihitsy moramora ihany akindry ro melodia manana ny anarany vehivavy iny ary manana ny ajany manokana koa izy ay kosa dia efa zany vehivavy tambanivohitra toy ireny ve nalaza tambanao olona andraraka ny lazanao amin'ny tany any amin'ny farantsana mihitsy sao dia mba efa azony tany ary ianao tia no manjary miteniteny foana oatra izany tambanivohitra tokoa aloha izy mety tsy manam-pahaizana ohatra antsika saingy narevo anao dia nalaza mpitianao koa tsy fanaonao mihitsy ny tahaka izao ry joary move nisy zavatra natao ka nampalaelo anao lazao tsisy ka nataondre aza ny tena fatratra sy nahafa-poa mihitsy ka za ke mbola tsy niteny hoe tia azy inary ty mahazo andrety za voasakano ny teniko ndre avy dia manapa-komana fotsiny
Joary a manino aza miezaka manafina amiko ianao a haiko tsara momba anao manontolo e 10 taona ane izay tsika niaraka e manino ianao miezaka manafina amiko amitaka anahy ay tokoa moa 10 taona 10 taona ny rahantsika mba hantany andria ry aho hoe tena mpafantatry Andriamarina ry a mahagaga mihitsy mantsy ny tenindry teo inona raha tsy ampy aminao fa ho fianoko e hotondrahako raha ny fivelomana toy ny taloha zany amin'izay mba ahafahantsika miaina fiadanana indray Melodia avelo ndry atao mpivoko eto e zay zao ala mino tsara ny saindry manontolo e ohatran'izao volondry misaondraondro zao tsisy antony tokony ampikorotan-tsaina ndry velively mbola eto anelindringy raha tsy lasa lavitra akory akaiky ahy ianao e zany mihitsy mantsy fa mifidola amin'ny fonao ny fihetsiky ny tananao ny famindra ny tsikinao tsy ety amiko tsony efa nasolonao hafa ny toerako tao am-ponao e Melodia aza miteny betsaka amiko aloha ianao androany diny io sainy tsara izay alehan'ny tongotrao sy ny eritreritra ny sainao koa e zay fa lasa e lasa izy maro Lasamborona anie zany zoky zany fa misy inona anao inona ty indray aloha ianao e misy tsy ampy angany sakafonareo iresaka andriako mahasoty raha manaiky ndry resaka inona indray nataonao amiko tandry amindray ny so resabola indray ka hanahirana ty tsy manana omenanao tsony ampy izay nomeko anao tamin'ity volanyity izay efa mihoatra aza tsy hiaka vola amindry zany ankizy za manampy andry aza ataoko ve dia ka tiako lazaina amindry dia hoe maninona raha ampifamadiana izay ny toerantsika ampifamadiana ahoana no tianao lazaina amiko marina fa nanaony tsy mety ahy nandany vola be tokoa nanao toy ilay zanaka dala saiko foana aza ny teo ampelatany atsika no izay rehetra nataoko tia nonotra raha tsy vitako akera tsindry ihany no hibabo ny ditrako ny ditrako moa zany fa tsy ditrandre akory ekeo mifangatahako akanto fa tsy andisy fantenananao ahy tena mifoana tokoa ve no ilazana an'izany rehetra izany ry feno ery tsarovy nge fa tsy manana afa-tsy reto sika afahantsika mively ireo ny lova nomeny dada sy ny ka raha vao manaoko totoa dia tsy misy raisany tsika efa mifonony amin'izany arikanto mila mifanohanana fotsiny anefa mba ampianarinao avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny ray volana vakansa koa izao dia afaka manao izany fanohanana anaty izany koa ianao izany hoe mba isika efatra mianadahy no mikarakara sy mba mahay ny asa rehetra ty izany rehetra izany nge tsy maninona e dia roviana zany ianao no anomboka izany fanapaha-kevitra ao tampotampoka izany efa vonina ka efa nenitiko avokoa ny entako rehetra ny fiara avy alao hijanonao fa tsy maninona na ampisanao any Antananarivo aza io nge tsy maninona isy azy ny hafaliana izy mianadazandritsika mahandry an'izany fahavinanao amely masin'ny tanàna be izany misaotra anao ary feno hery ny amin'ny fanoloran-tenanao ianao nge ny tena tompony fa izay mpanaraka fotsiny
fa tantara ho aloha ny nalaza sainandry teo hoe ny maso amin'izay dia tsy mialy eo amin'ny finday mihitsy fa misy inona e tsy misy inona akory ka mahatsiaro ny fahaveloman'ny dada sy neny teo anilantsika foana ohatr'izao zao tsika tady tokoa mihitsy fa eto ampovoan'ity trano ity mifaly avanja mihirahira mihinan-kanina somary miady kely keto ihany koa moa nanaovantsika veloma farany nofomanantsika ny izy mivadiko tsy atoko sisa arikanto a tsy aro namela mamy aza mananjo efa tsy ataoko raraka tany ny afatra napetrana ilombe andoro reny rehetra reny manome toky andeha arikanto a ho fanomboana ary a mba aloha tsika mianadaho any amin'ny birao any dady asehoko anao avokoa ny boky mirakitra ny fananana rehetra lesy taotaotsy tena tsy ao mihitsy a tsy ahoana le fa dia misy inona loatra e tsy mifantoka amin'ny asa mihitsy ny sain'le ty fa ty azy ty moa letsy zany tsy maintsy atao sa ahoana angamo lesy izy ty tena atao asa fivelomana mihitsy aza dia miteny an'izany lesy a mba hainona moa fa raha tsy mandray aho dia inona ny andoavako ny efatranonay toko moa lesy aza dia mba manao kely tsy mamindro letsy a tena fivelomako nandraisako an'ity fa ataon'ny lako toto mihitsy a ono azy ty ry am'zelo ohatrinona moa zany ny tokony raisan'ny lahy isam-bolana amin'ity asantsika ity angamo dia misy hoe isam-bolana e isak'izay mahazo ny fifanarahantsika dia mandray ny anjarako a ary hitan'lahy reny fa tsy kely fa misy azy ioranana ihany mamiangava lesy aho aza atao ambany zavatra ny asa ilangy lesy ny tena hiriny zao ary aloha no ndeha atao lesy omeko any ladavoly aloha ny anjara vola tokony ho raisitsika sela mandritra ny 3 volana dia kaina kely aloha ahoana ny hevitra lahy ahoana tsara fa tena matotra ve lahy amin'izany sa ahoana e dia ahoana ny toeran'ny asa rehetra olona izay 3 volan'izay ary ka tena matotra ka milohan'izany nefa le frère Angelo anao fanasana lehibe any an-trano ho fanambarana amin'ny mpakafia fa miato kely aloha tsika mandritra amin'ny fotoana foy fa adinika amin'ny fiainako manokana lesy mila ny hevitry ny ekipa ange lesy izany fa tsy alahrery akory izany hoe mety anaiky any fa ny hafa anao ahoana e moa hoe teny azy ireo koa lahy hoe omena anjara vola izy ireo mandritra ny 3 volana azo atao kely ity zany ka niangavako eo an'lahy fotsiny mba hanampy anao asa marika amin'izay tokony anjara omenany tsirairay avy aloha ahoana moa lesy zany ny hevitra lahy fa mbola tsy mivalin'langy aho mety nge zany e fa anao ahoana indray nitoy any amerina any ary aorianan'izay mba mikarataka kely aloha ny ekipa mandritra n'izay fotoan'izayko samy manao izay tsy hatapaka ny tentany sady efa mba omena ny anjarany keo hoe izy mandritra ny 3 volana dia mbola zay ihany keo no anontaniana ho avy ny ao aoriana fana n'izany ara mila fantarina tsara konga ny fitsipika amin'ny fijanonany mba hahafahan'ny tsirairay mandray asa hafa so raikitra amin'ny asa hafa lahy dia tsy mbadika hiantso azy ireo hotratra andola amandy eo ny ekipa ka lesy fa dinihana manokana ny mahakasika an'izany fa hono tokoa lesy ahoana alitiry Angelo fa efa voafaritra ihany nga ny daty anatanterana ny mariazinareo no samy mandray fanapa-kevitra entitra toy izany alahy sa anahita asa hafa ny asa hafa aloha tsy misy mihitsy ny saiko ary mahakasika an'le mariazy indray tsy haiko izay atao mélodie any izay aza ange lesy
Miady. Miady? Tao matotra koa le izy a. Fa inona no mitranga tany? Tantarao aloha. Tantara lava be izy. Tahabokany angamba io raha izao no tsy aizany miaina eo. Efa andala ny faharavana koa ngeresiny aminay iny. Tsy mivazivazy amin'ny lambo zany. Fa ahoana raha ny tena hevitra lahy ity? Miasa janona ny fitiavana koa tiana adaboka. Fa nisy inona ny nanaikitra ny lahatany lesy a? Elahy ve moa le tsy hanafenana? Elahy efa mba netiko ohatra ny rahalahy. Izay manko a. Eno ny latsara. Misy tovavy izay rehetra ihany a. Tena nahalasa-pitiana tsy. Marina raha mbola niaina fitiavana ohatr'izany hatramin'izay. Lafatra lesy izany tovavy izany a. Raha iananga mba mifanena aminy dia avy hatrany keo lahy dia rehefa lahatra. Tovavy hafa. Dia izany tovavy izany ve nanaovana sorona amin'ny fiainan'ny hafa ve lesy? Sao mba tsy rarany kosa e. Elahy nery le tia no manana lovabe napetraky ny ray aman-dreny fa izay mitrongo vahoamany. Aza-pidirina amin'izany aloha ny resaka raha azy loha. Marina izany. Miakoatra ny resantsika ity koa, resaka asantsika ity. Tokony mba samy anana ny vady lasany avy angetsika. Misy fotoana angeresika tsy mandray fanasana mihitsika. So adino lahatra zany. Adian'izao kehitreo izay azo kehitrehana mba ahafahana mamelona ny taranaka ny rinako. Dia aseho an'la amin'ny andro fanasana io izany izany vehivavy maraiky pitianina izany sao amin'ny fandaharam-potoana rehetra. Izao aloha voalohany indrindra. Tsy mila ho fantatry melodia izao fandaharam-potoana izao. Iny e? Raha tsy telo andro meloa. Manarakarak'izay ampandreketika an'ilay ny mahakasika ny sakafo sy ny trano rehetra. Fa ilahy ihany ny atao amin'izany lesy e. Dia ezaka andresy lahatra azy ho avy izy raha vao manome an'io dady io lahy fa karakaro meloa ihany aloha izany rehetrarehetra izany azo ny lava izany raha azo aloha. Iny izao antroantro vao maraina izao e. Manaitra koa matory ry kanto a. Na omby any am-pahatra aza ve tsy rangasofina amin'izany? Sady amin'izay feo mikarantsana be izany. Mba moramora ihany rehefa mitena ry kanto fa tsy. Fa nga ianao nanafatra olona ho aty amintsika nohatra ny mandre feoana fiara mijanona ao tokotany a. Mandehana jereo izany olona tonga ao izany ka. Ohatray. Fa nanafatra iza koa ahy. Zaza tsy nilaza tamin'izy izany. Sa ankizy niasina ve? Ankizy niasina sy andro ve? So dia ankizy niasina sy andro azy izany no tsy manan-katao dia tonga anjeboreby aty amin'ny tany lamina sy tsy misy avy aty. Fa maninona aloha raha jerena fotsiny dia vita e. Eo elany laha ny andro manome hevitra maro tsisy andraisana azy ao. Renareo teo fa melan-kely ka. Tantara nosoratany Ravorombato Ony Lanto Armany. Ireto avy nanomena ny tantara. Drehetra Zakavelo, Miantso, Meva, Miratsosombiny haiko ary Finaritra Sedera. Nandray feo Iandaratsito, koza ny teknika Mahery-Joana Ravariny aina, tompona andraikitra Zona Tenaina, mpanatodosa Meva. Mbola itoy.